Faly miarabantsika tsy ariavindray satria ity sabata fa 30 ny volana septambra ity mirariny soa indrindra ho anao izay manaraka izao fandarana izao. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofonainan'io dia hivavakintsika. Raha malala tsara indrindra mbola misaotra anao noho ny fitahianao sy ny fitantananao anay. Misaotra Tompo, ianao ilay miaro anay sy miambin'ilay mandrakariva. Dia mangataka ny fahasoavanao izay mba ao aminay ary ihany koa hanafaka anay amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Penena Tompo fa voniko iainanao izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofonainantsika androany dia manao hoe 𝐉𝐄𝐇𝐎 𝐈𝐌𝐾𝐇 𝐈𝐌𝐾𝐍𝐻𝐻 nalaina amin'ny Zakaria 4:17 manao hoe ary Jehova ny mpanjakan'ny tany rehetra. Amin'izany andro izany dia iray no Jehova sady iray no anarany. Amen. Ny fanjakan'ny fahasoavan'Andriamanitra dia voaorina ankehitriny rehefa tonga isan'andro isan'andro ireo fo izay efa feno fahotana sy fihodinana ka tamin'ny manakaiky ny fanapahan'ny fitiavana. Nefa ny tena fiorenan'ny fanjakan'ny voninahiny dia tsy ho hita raha tsy amin'ny fiavian'i Kristy fandroany eto amin'ity tany ity. Hoy izy amin'ny Daniela 7 manao hoe ny fanjakana sy ny fanapahana ary ny fahalehibiazan'ny fanjakana eny ambony lanitra rehetra dia omena ny olo-masiny avo indrindra. Andovan'ny fanjakana tokoa izay efa voavoatra ho azy. Tsy izay nanorenana an'izao tontolo izao izy ireo ary Kristy dia handray ny heriny lehibe ka hanjaka. Asondrotra ny vavahadin'ny lanitra ary hiaraka amin'ireo masina arivoarivo sy alinalina ny mpamonjy ka hivoaka ho mpanjakan'ny mpanjaka sy tompon'ny tompo. Jehova Emanuela no mpanjakan'ny tany rehetra amin'izany andro izany dia iray ny Jehova sady iray no anarany. Taberina kelin'Andriamanitra dia ho eo ampovoan'ny olona ary izy toetra eo aminy ary ireo olona ary Andriamanitra no toetra eo aminy dia ho Andriamanina. Nefa alohan'izany fiaviany izany dia lazain'i Jesosy fa hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara amin'ny fanjakany ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra. Tsy ho tonga ny fanjakana raha tsy efa voaely any amin'ny tany rehetra ny vaovao tsara ny fahasoavana. Noho izany raha manolo tena ho an'Andriamanitra isika ary mahazo fanahin'ny olona ho azy dia manafaingana ny fiavian'ny fanjakany. Ireo izay manolo tena hanompo azy ka manao hoe inty aho irao aho mba hampamiratra amin'ny maso ny alany amin'ny maizina ho amin'ny mazava ary amin'ny fahefan'ny Satana ho an'Andriamanitra mba azahoany famelan-keloka sy lova eo amin'ny hoamasinina. Ireo ihany no mivavaka marina tokoa manao hoe ho tonga ny fanjakanao. Dia mba ho aminao tokoa ny izany teny izany amin'ity maraina ity. Midira amin'ny fifalian'ny tomponao ary aza manatsony amin'ny ho avy fa ny momba anao rehetra dia efa eo am-pelantanany. Izao andro izao mba azahoanao hery tokoa ary ahafahanao miverina indray eo amin'Andriamanitra. Amen. Ny Andriamanitra tsara indrindra sy any an-danitro mbola misaotra anao izahay amin'izany teninao izany. Misaotra anao izay mitaona anay mandrakariva ny amin'ny fitiavanao sy ny fahamarinanao. Dia mitoera Tompo ao anatinay tsirairay avy ary havaozy mandrakariva ny fonay hatakatra ny tianao lazaina ahafahanay mandray fanapahan-kevitra tsara mandrakariva dia ny miandany aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. 𝐉𝐄𝐇𝐎